Jésus aujourd'hui. Mino isika fa ao anatyty fotoanandroany ity dia hiaraka amintsika eto Jesosy Kristy. Nous croyons que durant ce culte, Jésus-Christ est avec nous. Ary satria eto izy dia mino ianareo fa anio ny heriny amintsika izy samatan'olona ny tompo. Et puisque Jésus est ici, croyez qu'il va montrer sa puissance envers nous. Raha mino ianareo fa marina zany teny ambarako zany dia aoka hiteka mafy be ianareo. Si vous croyez que ce que je dis est vrai, applaudissez très fort. Alléluia! Alléluia. Ho atompontsika zany ny fotoanandroany ary atompontsika amin'ny miny fontsika rehetra. Nous allons commencer le culte d'aujourd'hui avec tout notre cœur. Dia angatana izy hivavaka ho an'izao fotoana androany izao. Et nous allons prier. Seigneur, être dans ta présence, c'est un privilège pour nous, Seigneur, d'être au service du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers. Et nous croyons, Seigneur, que ce culte vient de toi. Et puisses-tu agréer ce culte, puisses-tu vraiment agir au milieu de nous, puisses-tu montrer le fait que tu sois un Dieu, le fait que tu sois puissant, le fait que tu guérisses, le fait que tu résous à tous les problèmes, le fait que tu es puissant plus que n'importe qui. Seigneur, nous voulons approcher du trône de grâce. Mila olona tahaka izany Andriamanitra. Dieu attend des gens comme ça. Mino aho fa raha tena hanompo azy amin'ny fonao rehetra ianao dia ho avy any aminao izy andeho ny voninahiny eo aminao manokana. Et je vois que si tu vas servir le Seigneur de tout ton cœur, il va manifester sa gloire envers toi. Ho fanoisantsika fotoana aza dia andaontsika hitehaka mafy dia mafy. Pour continuer le culte, acclamons fort. Ary raisika am-piafatana ihany koa ireo mpitarika fiderana. Et nous allons accueillir également la conductrice de louange. Continuez à acclamer plus fort pour notre Seigneur. Toizy ny te-atanananao ny voninahitra Andriamanitra. Raha mbola misy mafy noho izany dia angatahako ianao tena mbola hite-atanana mafy ho an'i Jesosy. Alléluia. Dia ampifaliana indray no hiara-banantsika tsirairay avy tonga eto amin'izao toerana masina izao, fiadanan'i Jesosy ho aminao. Raha mety aminao dia arabao ihany koa ny olona eo akaikinao raha risoa izy dia tonony aminy fiadanan'i Jesosy. Jesosy ho aminareo. Et par la même occasion, nous saluons aussi nos frères et sœurs qui suivent le culte en ligne, que vous soyez des habitués ou que ce soit la première fois que vous suivez ce culte, que la paix de Jésus soit aussi avec vous. Dia amin'ity androany ity te hampatsiaro anao mety efa fantatrao ihany angamba zany hoe afaka fotoana fohy, afaka andro vitsivitsy dia ankalaza ny Paska isika. Dia ao anatin'ny fiomanana tanteraka ny amin'izany izao sy anao sady zany ve? Dia Jesosy ihany koa dia niara nanomana amin'ny Paska niaraka tamin'ireo mpianatra tamin'izany andro izany.
dia mialohany ahatongavan'izay pasika izay dia tao anatin'ny fiomanana nametrapetrahan' Jesosy zavatra be da be. Tao anatin'izany izy niteny hoe ny mpianatra rehetrarehetra tonga teo izy hoe mifankatiava ianareo sy ny sisa sy ny sisa. Dia anisan'ny zavatra nytenenin' Jesosy tao anatin'izany hoe andao mpianatra izy. Tsy mpianatra rery nefa nytenenin' Jesosy an'izany. Fa androany Jesosy koa dia mampatsiahy anao hoe niala tetỳ tany izy tsy hoe niala fotsiny fa hanomana fitoerana tsara ho anahy sy ho anao. Dia andao ange vakitsika ny voasoratra ao amin'ny Jaona 4:12 dia 1 ka 7. Dia izao ny afatry Jesosy hoe amin'ny anaran'i Jesosy reriany, aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-trano raiko misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Amen. Izany teny Jesosy aminao androany hoe efa nandeha izy dia nanamboatra fitoerana ho anahy, dia nanamboatra fitoerana ho anao ihany koa, dia hiverina izy akatsika tsirairay avy. Izany hoe ny fiainantsika eto ambony tany tsy hoe izao ihany ny fiainantsika dia vita izay dia vita, fa mbola misy fiainana tsara be homanin' Jesosy ho antsika any an-danitra. Dia mila miomana ny amin'izany tsika, sa tsy izany ve? Dia andaontsika hiaraka hitsangana, nous allons nous lever, dia ho ataontsika velombelona ao anatin'ny fotsika, ao anatin'ny saintsika, ao anatin'ny mombantsika rehetra hoe tsy ho ela intsony dia ho avy Jesosy dia haka anahy. Tenenao izany mihitsy ny tenanao hoe ho avy Jesosy dia haka anahy. Dia ianao any an-tokantrano ihany koa, toi qui es chez toi, dis-toi que Jésus reviendra pour t'accueillir aux cieux. Dia andaontsika tena hoe raha anao antiry ity dia aoka ny ao anatinao ray manontolo mihitsy no hihira androany sady ho resy lahatra hoe ianao dia isan'ilay olona ho ampiakarina ho any an-danitra. Amen. Okay, now hira an'izany hoe tsy ho ela intsony dia ho hitako Jesosy. Deu itakuzeso, si uelisun, Deu itakuzeso. Hallelujah, hallelujah, itakuzeso. Hanyang danichan, sisi suni nituma. Hanyang danichan, sisi suni nituma. Hanyang danichan, sisi suni nituma. Hallelujah, hallelujah, itakuzeso. Fisika trano tsy ho ela intsony dia ho hitako Jesosy. Si uelisun, Deu itakuzeso. Si uelisun, Deu itakuzeso. Hallelujah, hallelujah, itakuzeso. Hanyang danichan, sisi suni nituma. Hanyang danichan, sisi suni nituma. Hanyang danichan, sisi suni nituma. Hallelujah, hallelujah, itakuzeso. Soon and very soon we are going to see the King. And very soon we are going to see the King. Soon and very soon we
Adulawan Jesus. Saint Saint on ewe ani dan chantis tu za tu mani era rosa. Saint Saint on ewe ani dan chan lala na bula mina na diana no. Et ce jour-là va arriver très bientôt. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, Alléluia, nous verrons le Bientôt, Seigneur. très bientôt. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, Alléluia, nous verrons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Et nous veillons les oulawan dans le champ. Ataf ma fonte atanana raino les isan les oulawan dans le champ. Si tu fais partie des personnes qui vont vivre avec Jésus au ciel, acclame encore plus fort. Ndabolaite atanana ma fiachantik. Tena mbola manentana anao foana hoe reseo lahatra ny ao anatinao hoe za tena manendandry za hita an' Jesosy za hitoetra hiaraka an' Jesosy satria za efa prailova amin'ny Kristy sa tsy zany ve dia ndao tsika mbola hiratra any hoe ndray andro any aho mbola hitanao Jesosy a ndray andro any aho mbola hiaraka aminao a dia tsy hoe fantatra hoe fa tsy ho ela intsony zany satria efa miseho daholo mifambara rehetra hoe ho avy Jesosy aoka tsisy atoritory intsony isika fa aoka tena samy resy lahatra ny amin'izany hoe ho avy Jesosy. Jésus reviendra bientôt et toi et moi nous allons l'accueillir. Toi et moi nous allons vivre avec lui. Alors disons-le aujourd'hui, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Qu'un jour mes yeux verront Jésus. Dis-le encore plus fort, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. confirme-le encore une fois, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Jésus, je sais que tu entends les paroles de tout ton peuple en ce moment. Et qu'un jour C'est ce que fantasy da ulsa tinula tsara yapsa. Manana fanatinana niaraka andovalatra hiaraka aminao izahay tsara yavy Jesosy. si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Giant Ranyawe.
Tiako ianao ana ekipo masinao a dia tena isaintsainana zany hoe hiaraka amin'ny Jesosy zany tsarovy anefa fa tsy hoe rehefa nandray an'i Jesosy ianao dia izay fa misy zavatra takian'Andriamanitra aminao mila manana toe-panahy araka an'Andriamanitra ianao mila manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao izay ianao vao afaka handova ny lanitra hiaraka amin'ny Jesosy. Dia aiza ho aiza ny toerana misy ianao amin'izao fotoan'izao manana assurance ave ianao hoe tena ho any an-danitra tena ho isan'ireo olona izay alain'i Jesosy raha ho avy izy akany azy saintsainy hoe hatraiza ny voan'ny fiarahanao amin'i Jesosy satria isika dia mila miroso amin'ny lalina mila mandroso an'i Jesosy amin'ny fotoana rehetra marina fa tsy lalana feno voninkazo foana miaraka amin'i Jesosy fa ianao dia isan'ny olona manana fanantenana hoe rehefa Jesosy mitondra anao dia fiainana tsara no iainanao ka raha misy zavatra amboarina dia amboary dia n'izao si tu as quelque chose à te reprocher repens-toi dès maintenant raha misy zavatra tokony hifonanao eo anatrehan'i Jesosy mahatonga anao hoe tsy ho isan'ny olona izay ho alain'i Jesosy hiaraka andovany lanitra hiaraka aminy dia mifonady an'izao raha ny toe-panahinao no hitanao fa tsy mety raha ny toe-ponao no hitanao fa tsy mety dia hifonay zany aza manamary-teny fa ekeo hoe nanao ny diso nanao ny tsy mety eo anatrehan'i Jesosy ianao ahafahanao mandova ny lanitra miaraka aminy Jesosy eto anatrehanao zahay fantatra hoe mila masina izay vao afaka ny andovan'izany lanitra zany izay vao misokatra ho anay zany vavadin'ny lanitra zany dia androany eto anatrehanao no anekenay izay rehetra tsy mety ary angatanay famelan-keloka avy aminao satria izay Jesosy te hiaraka aminao nous avons envie d'être avec toi nous avons envie de vivre une vie merveilleuse au ciel avec toi ka noho izany Jesosy dia miomana izay anamasina ny tenanay eo anatrehanao mba ho isan'ireo olona izay ho alainao mba ho isan'ireo olona izay tsy ho tavela eto ambony tany raha ho avy eny amin'irao an-lanitra afonay ny ratsy fanaonay ialanay ny toetra maha-olombelonanay Jesosy miomana ho amin'ny mandrakizay koa miomana ho aminy mandrakizay koa fefamiantraya lay toerana antaony etiao natoky lay fotony ray andeminay tropetra farany miomana ho amin'ny mandrakizay koa miomana ho aminy mandrakizay koa fefamiantraya ilay
Jesosy miomana tokoa zahay ahitanao hitsenanao notre vie entière à toi. Oui, les choses du monde ne seront plus ce que auxquelles nous vouons nos cultes. Mais nous serons consacrés entièrement, corps et âme, à toi, Seigneur. Fantatray fa ny miaraka aminao no mahatsara anay, ny eo akaikinao ny any an-danitra miaraka aminao no mety aminay. Atolotray anao izay momba anay rehetrarehetra mba ho voatahiry. Ka raha ho avy ianao dia ho isan'ny olona izay ho antsoinao zahay. Jesosy, tsy ny tenanay ihany fa ny fonay, ny fananay, ny momba anay rehetrarehetra dia atolotray anao. Dia tazomza mba tena ho voatahiry. Satria ianao ilay matahiry an'izay rehetra atolotra anao. Tehirizy izay ho masina mandra-piavinao. Tehirizy izay mba tsy hanatsiny mandra-pahatonga anao. Ka ho isan'ireo olona izay ho ampiakarinao tsy hisy tavelana dia indray aminay ara Jesosy, fa tena hoe hiaraka aminao. Tany mafy ao Tompo. Nakany andani cha
tehirizy ho anao tokoa zay. Azavelanao isiemitra na dia iray ary fa tena ka olona ngetaeta ny androso ho anao. Misotranao zahay Andriamanitra Nous te, fa notahinao ny fotoana nataonay teo. nous te remercions, Père éternel, parce que tu as béni le culte de ce matin. Omena voninahitra hatrany hatrany ianao Nous te rendons gloire amin'ny anaran'i Jesosy. au nom de Jésus. Samiany makatoerantsika avokoa isika. Prenez place. Misaotra ny tompo isika tamin'ny fotoana izay efa natombotsika teo. Nous remercions le Seigneur pour le début du culte. Mbola mafisitra hatrany hatrany fa miaraka amintsika eto Jesosy. Et je redis encore et encore que Jésus est parmi nous. Raha mino tokoa ianao fa eto izy dia hitany voninahiny ianao. Si tu crois vraiment qu'il est présent ici, tu verras sa gloire. Teo hiteka mafy tompo isika. Acclame fort le Seigneur. Amin'izao fotoana izao aza dia anokana fotoana anaovana vavaka isika rehetra. Et en ce moment, nous allons consacrer un temps pour la prière. Ho ampiaritsika le voalazan'ny Romanina toko 12 andiny voalohany sy faharoa toy izao ny vakiny. Nous allons mettre en pratique ce qui est écrit dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Vakiny amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny. Koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy no famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanalitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fampopana mety ataonareo izany. Ary aza manaraka fanaon'izao tontolo izao fa mivavy fanavozana ny saina amataranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Nous allons lire au nom de Jésus. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Anao vavaka isika ka dia amafisika amin'Andriamanitra fa azy isika rehetra toka eto. Nous allons prier et reconsacrer notre vie au Seigneur. Ao anatin'izany vavaka izany dia hitena amin'Andriamanitra isika fa isika dia anaja azy anao ny sitrapony rehetra. Et durant nos prières, nous allons dire au Seigneur que nous allons l'honorer et faire toutes ses volontés.
na inona teny no lazain'andriamanitra tamintsika dia anamafy isika fa hoekentsika amin'ny fontsika rehetra izany. Et nous allons redire devant le Seigneur que nous allons mettre en pratique toutes les paroles que Dieu nous a dit. Oka fantatsika rehetra tokoa ry havana malala Bien-aimés, sachez que fa ny tsy faneken'ny olombelona ny teniny tahaka ny nataon'ny Adama sy Eva no fototra nampisaraka ny olombelona tamin'Andriamanitra. Sachez que la désobéissance à la parole de Dieu, comme Adam et Ève ont fait, c'est la source du péché. Manamafy azany ihany koa ny tantaran'ny Saoly mpanjakan'ny Israely. L'histoire de Saül aussi reconfirme cela. Noho tsy fankatoavany an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra no natonga n'Andriamanitra nisaraka taminy. À cause de sa désobéissance à la parole de Dieu, il a été séparé de Dieu. Ny tiako any tanana antsika rehetra zany dia izao. J'aimerais vous exhorter aujourd'hui, Amaha olon'Andriamanitra antsika ao amin'ny Jesosy Kristy, en tant que peuple de Dieu en Jésus-Christ, averiko indray mila mafisina ny falorantsika ny fiainantsika rehetra ho an'Andriamanitra. nous devons toujours consacrer notre vie à Dieu. Ary mila mafisina ihany koa fa isika dia hanaja an'Andriamanitra, anaiky an'Andriamanitra andeha arak'izay no lazainy. Et nous devons confirmer chaque jour que nous allons honorer Dieu et faire ses volontés. Ohatra amin'izany ilay voalazan'i Jesosy Kristy ao amin'ny bokin'ny Jaonina. Par exemple, Jésus a dit dans le livre de Jean, Namoaka didy Jesosy hoe aoka hifankaty ianareo tahaka ny nitiavako anareo ihany koa. il a sorti une loi qui dit que vous devez vous aimer les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Tsy teny natao hoenona fotsiny izay teny izay fa teny mila ampiarina mandritry ny androm-piainantsika rehetra. Ce ne sont pas des paroles pour être juste écoutées, mais ce sont des paroles pour mettre en pratique. Indrisy nefa mampalahelo fa maro amin'ny mpino kristianina no tsy mifankaty. Mais ce qui est triste, c'est que beaucoup de chrétiens ne s'aiment pas. Ny fony makahala ny namany. Leur cœur haïssent les autres. Ny fony sy ny sainy tsy milamina amin'ireo namany. Ils ont des pensées mauvaises envers ses prochains. Tsy mety amin'Andriamanitra ny fiainana tahaka izany. Cela ne plaît pas à Dieu. Araky ny nambarako teo fa ny tsy fanekena, tsy fankatoavana, ny tsy fampiarana tenina nataon'Andriamanitra no fototra nampisaraka ny Adama sy Eva tamin'Andriamanitra. Et comme j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est la désobéissance d'Adam et Ève qui les ont séparés de Dieu. Dia tahaka izany ihany koa ny nahazo ny Saoly mpanjakan'ny Israely. C'est également ce qui est arrivé à Saül, le roi d'Israël. Ka ao anaty vavaka ataontsika zany dia mafisitsika hoe tompo vonina ny anaja anao, anaiky anao ary akatoy izay lazainao zahay. Nous allons reconfirmer dans nos prières alors que Dieu, nous allons t'honorer, nous allons faire ta volonté. Fa ity ihany koa misy afatra lehibe avy amin'ny tompo izay tena lehibe indrindra ary mila iainantsika. Mais il y a aussi un grand message venant de Dieu pour nous. Mialohan'ny niakaran'i Jesosy ho any an-danitra dia izao no teny farany nataony tamin'ireo apôstôly. Jésus a dit aux apôtres avant d'aller au ciel, Ary izany teny izany dia natao ho an'ny olon'Andriamanitra rehetra taty aoriana. et ces paroles sont aussi adressées à tous les peuples d'aujourd'hui. Ho Jesosy Kristy andeha ozy izy ary andeha eo dia hanamboatra fitoerana ho anareo. Jésus a dit, si je m'en vais, je vais préparer une place pour vous. Fa ianareo kosa mandehana any amin'ity zao tontolo zao ity ka mitory ny filasan-tsara amin'ny olombelona rehetra. Par contre, vous, vous allez dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle à tout le monde. Teny nataony Jesosy mila iainana zany teny zany. C'est une parole de Jésus qu'on doit mettre en pratique également. Tandremo sao sanatrika amavaninao ny fampiarana an'izany teny zany. Fais attention de négliger cette parole. Na inona famezam-pahasoavana nananany tsiraray avy tao amin'ireo apôstôly. Quels que soient les dons que les apôtres ont eus, Izy rehetra dia samy niaraka nandeha nitory filatsaratra rehetrany. tous les apôtres sont allés ensemble pour prêcher l'évangile. Dia tahaka izany ihany koa sika rehetra tonga eto. Pareil aussi pour nous qui sommes venus ici. Efa lobava Jesosy hoe zay mino ahy ny asa ataoko no ataony ihany koa. Jésus a déjà dit que ceux qui croient, ils feront aussi mes œuvres.
ka na iza zany isika tonga eto a dia aoka napakevitra hitory ny filazantsara na hitory vavolombelona. Alors quiconque est venu ici, prenez la décision pour aller prêcher la bonne nouvelle et de témoigner. Ndray andro a nivavaka teto amin'ity toerana ity Un jour, j'ai prié à cet endroit-là dia anisany namagin'Andriamanitra dia izao. et Dieu m'a visité et il m'a dit, Anisan'ny fototra anankiray mahatonga an'Andriamanitra tsy tena manome fahafaham-po ny olon'Andriamanitra dia noho izy tsy makatoa ny tenin'Andriamanitra. parmi les raisons pourquoi Dieu ne satisfait pas pleinement son peuple, c'est parce qu'il n'obéit pas pleinement à sa parole. Ary anisan'ny teny hitan'Andriamanitra fa tsy akatoavin'olona dia ilay iraka lehibe hoe mandehana ianareo mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Et parmi les paroles que les gens ne mettent pas trop en pratique, c'est le fait d'aller prêcher la bonne nouvelle. Nanao ny tsy nety Adamaseva dia nisaran'Andriamanitra ary noroany niala tao Edena. Adam et Ève ont fait un faux pas et ils ont été rejetés du jardin d'Éden. Nanao tsy nety ihany koa Saul mpanjakan'Israely dia nisaran'Andriamanitra izy. Saül, le roi d'Israël, a fait une faute et il a été séparé de Dieu. Ary niesolon'Andriamanitra tsy mpanjakan'Israely intsony. Et il n'était plus roi d'Israël. Fa isika kosa Mais nous, ici parmi les tsy présents, mandroaka antsika Andriamanitra, Dieu ne va pas nous tsy renvoyer. manilika antsika izy. Dieu ne va pas nous écarter. Fa ilay zava-tsoa tokony ho antsika tsy tanterahany eo amintsika. Mais il ne peut pas donner les bienfaits. Marina zany ry havana. C'est vrai, bien-aimé. Ka ao anatin'izao vavaka iarahantsika manao zao manapa-hevitra hanolo tena ho an'Andriamanitra. Et dans nos prières aujourd'hui aussi, prenez la décision pour se consacrer à Dieu Ary lazao amin'Andriamanitra fanaiky sy akatò izay lazainy ianao. et dis à Dieu que tu vas mettre en pratique ce qu'il dit. Toeriny devoly zay manamaivana mitoananao mba hanamaivana ny tenin'Andriamanitra. Résiste au diable qui te fait négliger la parole de Dieu. Andao iarahantsika manao ilay ira hoe avo indrindra ianao aorinan'izay tonga dia hivavaka avokoa isika rehetra. Nous allons faire un chant et ensuite nous allons prier tous ensemble. Apetrao eo amin'ny fonao tananao ao anatin'izany hira iarahantsika manao izany. Mets ta main sur ton cœur durant la chanson. Misaotra Tompo. Amen. Aoka hiankohoka amin'Andriamanitra ianao. Prosterne-toi devant Dieu. Araka izany tokiry zany mihitsy aoka ho fiainantsika rehetra. Selon ces paroles, fais que la prosternation soit ta vie. Misaotra Tompo. Misaotra. Merci Seigneur. Merci. Halleluja. Akpiany masinao anatin'izany hira izany.
Garde tes yeux fermés durant la chanson. aroka iakohaka tokoa ianao amin'izao ora izao. Et prosterne-toi de tout ton cœur devant Dieu. Andao toizatsika ny vavaka anamafisatsika ny falorantsika tena ho an'Andriamanitra. Nous allons maintenant prier pour consacrer notre vie Ataovy amin'ny devant folo Dieu. rehetra le vavaka falorantena. Prie de tout ton cœur. Tahaka izany akeo ataovy amin'ny folo rehetra le vavaka ho fanajana sy ho fankatoavana an'Andriamanitra sy ny teniny. Et prie de tout ton cœur le fait que tu vas obéir Aroka à tsy Dieu. androany ihany ianao anao zany vavaka zany fa saika isan'andro asehoy fa tena manaiky an'Andriamanitra sy ny teniny ianao. Et je t'invite à faire ces prières tous les jours, mais non pas seulement aujourd'hui. Androany samy manapa-kevitra mba ho isan'ny olona anao pratika an'ilay afatra farany napetraka Jesosy tamintsika isika. Aujourd'hui, soyez parmi les gens qui vont mettre en pratique la Ny parole de rehetra Jésus. amintsika oka ho lasa mpitory ny filazantsara. Que nous tous, nous soyons des prêcheurs d'évangile. Aoka ho lasa mpitory vavolombelona. Que nous soyons des témoins. Aseho ilay etaetanao an'Andriamanitra. Montre ta soif devant Dieu. Samy mivavaka isika rehetra. Priez de tout votre cœur. Tena sehoy mihitsy ny etaetanao fa manotena ho azy ianao. Montre vraiment ta soif devant Dieu, que tu veux te consacrer à lui. Ary manaja sy mankatoa azy tokoa. Et que tu vas vraiment l'obéir et l'honorer. Ary ataonao zava-dehibe sy manan-danja aminao ny teny alohan'ny vavany. Et que tu vas mettre de l'importance aux paroles de Dieu. Indrindra fa ny fitoriana ny filazantsara sy ny fitoriana ny vavolombelona. Et surtout, le fait de prêcher la bonne nouvelle et de témoigner. Samy mivavaka araka izany isika rehetra. Priez de tout votre cœur. Raha tsika manao ilay raha hoe ny foko ry mpamonjy. Nous allons faire le chant « J'ai soif de ta présence ». Tsy afaka ho apoko. Misaotra tompony amin'ny fotoana nafanay nanao vavaka teo. Merci Seigneur pour ce moment de prière. Anao izahay. Nous t'appartenons, Anao mandrakizay izahay. nous t'appartenons à jamais. Anajanao izahay. Nous voulons t'honorer, Akatoanao izahay. nous voulons t'obéir Andiaraka ny sitraponao izahay. et nous allons marcher selon ta volonté. Andiaraka ny teninao ihany koa. Nous allons marcher selon tes paroles. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ny filazana ray lehibe
dia tahaka izao. Je veux vous faire une grande annonce. Raha sitrapon'Andriamanitra dia anao jobily faharoapolo taona niorenan'ny fiangonana Refy isika eto Madagasikara. Si c'est la volonté de Dieu, nous allons célébrer la 20e anniversaire de Refy. Feno roapolo taona amin'ity taona ity ny niorenan'ny fiangonana Refy teto Madagasikara. L'église Refy à Madagascar aura 20 ans cette année. Dia araka ny fanapahan-kevitra ny mpitantana ny Refy dia tahaka izao. Et selon les comités de Refy, Misy toerana vitsivitsy zay anaovana an'io jobily lehibe io. il y aura plusieurs endroits où nous allons fêter cet anniversaire. Ny voalohany amin'izany Etsy-Ambomandroso natao ho an'ny vakana karatra rehetra. Premièrement, ce sera à Ambomandjous pour toutes les régions de Vaknakarach. Ny faharoa ao Ambatondrazaka natao ho an'ny faritra loatra Mangoro rehetra sy ny faritra Atsinanana Ray Manontolo iny. Deuxièmement, ça aura lieu à Ambatondrazak pour toutes les régions d'Aloch. Dia any Antsohi ho an'ny faritra Sofia rehetra. Ensuite, ce sera un Tsui pour la région de Sofia. Dia manampy azy ireo ny faritra Bohinisy Betsiboka. Et aussi la région de Bohénie et Betsbouk. Aorian'izay dia any Morondava indray no atao. Après cela, nous allons le faire à Mourndav. Dia zareo any amin'ny faritra Melaka sy faritra Melaka sy ino moa ty le faritra anankiray Menabe dia tanterana ao Morondava. Ce sont pour les régions de Melaki et Menabe qu'on va faire à Mourndav. Dia aorian'izay any Andapa ho an'ireo faritra Sava sy Diana Ray Manontolo. Et après cela, on va faire à Sambav pour la région de Diana et Sava. Ary farany dia atao tapitànana Fianaratsoa ho an'ny Grand Sud rehetra. Et finalement, nous allons le faire dans la ville de Fianarantsoa pour le Grand Sud. Am'ireo toeran'ireo zany dia hisy fety lehibe ho fankalazana ny faharoapolo taona fiangonana Refy. À tous ces endroits, il y aura une grande célébration pour l'anniversaire de Refy. Fa ho antsika eto Antananarivo kosa dia amin'ny alakamisy fahasivy amby roapolo volana May Ascension io no anaovana ny fanokafana an'izany jobily izany. Mais pour nous qui sommes à Antananarivo, nous allons faire l'ouverture le 29 mai, le jour de l'Ascension. Tanterana eto io fotoan-dehibe io. Et nous allons faire ce grand moment ici à Anjojakely. Mandritry io fotoana io tena fety be no ataontsika eto. Durant ce moment, nous allons faire une grande célébration. Tsy mitovy amin'ny fotoam-pivavahana fanao hatramin'izay no ataontsika eto fa tena fety. Ce ne sont pas des cultes ordinaires, mais c'est vraiment une fête. Ohatra ato ivelany misy sapeta angeza be manomboka ato amin'ny hazona letsia io katrariny vavahady. Par exemple, dehors, nous allons mettre un grand chapiteau. Dia misy écran géant anankiroa atao eo ampovoany eo. Et nous allons mettre également 2 écrans géants Mba tokany olona rehetra ao ivelany mahita ny zavatra atao anatiny. pour que les gens qui sont dehors puissent voir ce qui se passe à l'intérieur. Ary na ny seza ampiasaintsika ao ivelany azy dia tsy seza tsotsotra fa seza tsara ho fanaporofona hoe fety no ataontsika. Et même les chaises qu'on va mettre dehors, ce sont des jolies chaises pour montrer que c'est vraiment la fête. Ato anatin'ny trano iray dia misy écran géant lehibe anankiroa ihany koa. Nous allons également mettre 2 écrans géants dans la salle. Ny tele hitantsika eto amoana tohikira fotsiny. Nous allons voir les paroles des chansons. Fa reo écran géant anankiroa reo zany dia ahitantsika ny ambiansa misy ao avelany ao. D'habitude, on ne voit que les paroles sur nos écrans, mais cette fois-ci, nous allons voir l'ambiance qui se trouve dans la salle. Ankoatran'izany ny ato an-trano dia décorena amin'ny jiro maro loko. Et nous allons aussi décorer la maison par des lumières. Tena fety be mihitsy no ataontsika ato ny havana. Nous allons vraiment faire une grande fête. Ka samy miomana daholontsika rehetra ho avy amin'io alakamisy fahasivy amby roapolo ny volana May io.
Préparez-vous donc à venir ce 29 mai qui vient. dia mba ahafahantsika manoana ny fandaniana rehetra zay ataontsika eto amin'ny tonjobily io Et pour qu'on puisse soutenir toutes les dépenses qu'on va faire à cet anniversaire, dia misy fisy hozarainy amintsika etsika mandray anjara nous allons distribuer des fiches pour que nous puissions participer. tamin'ny alakamisy zoma teo zao a efa nozaraiko teto izy io Nous avons déjà distribué ces fiches jeudi et vendredi. fa ho anareo zay tsy mbola nahazo le fisy a dia androany no hozaraina aminareo le izy Mais nous allons distribuer aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas encore reçu dia les mankatitra fiches. andreo mpanatrakitra rehetra reo ray mpianakaviana izaran'izany malaky ho an'izay tsy mbola nahazo Et j'invite les responsables pour distribuer ces fiches. dia zao tsy ho tatazana akory ny famerenana an'izany fandraisantsika anjara izany Et nous n'allons pas collecter les participations, fa averintsika arak'izay fotoana ananantsika vola ho fanohanana mais nous allons rendre la participation quand nous allons avoir de l'argent. fa mba hetsaksika hoe any amin'ny alahady fa 20 volana me no farany amerenantsika an'ilay fandraisana anjara Mais nous allons essayer de le rendre avant le dimanche 18 mai. fa raha ohatra ka manana ianao na dia androany ihany azy dia azonao atolotra reo anay Mais si tu as les moyens dès aujourd'hui même, tu peux le rendre dès aujourd'hui même. na omenareo madame lala Soit vous donnez à Pasteur Adolphe, soit vous donnez à Madame dia Lala. samihary a maka fisy anankiray a ho anareo zay tsy mbola nahazo Donc vous qui n'avez pas encore reçu les fiches, prenez-en un. atsaka ny tana zay tsy mbola nahazo le fisy hoe Vous pouvez lever les mains, vous qui n'avez pas encore reçu. dia zay zany a no filazana apetrako amintsika rehetra Donc c'est l'annonce que je vous fais aujourd'hui. andeontsika hanao hira anankiray ao anatin'ny fizarana an'ilay fisy a aorinan'izay dia entiko aminareo ny tenin'andriamanitra sahaza ho antsika rehetra Nous allons faire un chant pendant la distribution et après on va faire la prédication. Filho,
Katika ite atana na mafo anze Jésus. Acclamons fort pour le Seigneur. Et continuez encore à acclamer plus fort jusqu'à ce que le pasteur arrive. Continuez à acclamer plus fort. Azarera kinao ite atana na me voninahitra an'Andriamanitra. Satria Andriamanitra androany dia teny aminao indray. Amin'ny alalan'ny mpanompo. Ny afatra entiko anareo androany dia afatra mikasy amin'ny Pasika. Le message que je vais vous apporter aujourd'hui est un message concernant la Pâque. Ny lohahevitry ny Pasika, ny lohahevitry ny afatra entiko androany zany dia hoe misy herin'Andriamanitra magaga ny Pasika. Le thème d'aujourd'hui est donc il y a une puissance divine extraordinaire dans la Pâque. Sokafiny Baiboly ao amin'ny Exodosy 20:1 ka hatramin'ny 15. Ouvrez votre Bible dans Exode chapitre 12 versets 1 à 7. Avy hatrany dia vakiana amin'ny teny frantsay le teny. Nous allons tout de suite lire au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Dia toizantsika indray ny 15 ka hatramin'ny 13. Nous allons continuer au verset 11 à 13. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons et vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Arak'ilay lohahevitra nambarako taminareo teo, Selon le thème que je vous ai annoncé tout à l'heure, misy herin'Andriamanitra magaga ny Pasika. il y a une puissance divine extraordinaire dans la Pâque. Fa saika indrisy tsy fantatry ny olona ny famarinan'izany. Malheureusement, les gens ne connaissent pas cette vérité. Ary zany no antony matoka ny olona maro rehefa toka ny andro Pasika zavatra hafa mihitsy no ataony. C'est la raison pour laquelle, quand la Pâque arrive, beaucoup de personnes font autre chose. Rehefa toka amin'ny Pasika ho an'ny olona sasany amin'io andro io izy vao manao fetifetim-pianakaviana. Quand la Pâque arrive, pour certaines personnes, ils font une fête en famille ce jour-là. Amin'io andro io izy vao mivorivory miaraka misotsosotso. Ce jour-là, ils se réunissent et boivent ensemble. Fafinaretan'ny nofiny no tena iainan'ny olona rehefa toka ny andro Pasika. Ils vivent selon leur chair quand la Pâque arrive. Satria tsy fantany hoe mitondra inona ho azy ny Pasika. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que Pâques leur apporte. Ka hainao tsara zao tantarako aminareo zao entiko milaza hoe misy herin'Andriamanitra miasa ny Pasika. Alors écoutez bien ce que je vais vous raconter pour vous dire qu'il y a une puissance divine dans la Pâque. Tao anatin'ny olana faran'izay mafy indrindra ny zanak'Israely tamin'izany fotoan'izany. C'était un moment où les Israélites avaient un très grand problème en ce temps-là. No andevozy ny Egyptianina nandrisy ny taona maro ny zanak'Israely tamin'izany fotoan'izany. Ils étaient esclaves de l'Égypte pendant plusieurs années en ce temps-là.
efa nataon'ireo zanak'Israely zay azo natao rehetra mba hialana amin'izany fanandivozana zany fa saingy zéro. Les Israélites ont fait tout leur possible pour sortir de cet esclavage, mais ils n'ont rien pu faire. Tsy afaka teo an-tany Egyptiana mihitsy ry zareo. Ils ne pouvaient pas sortir des mains des Égyptiens. Araka ny voalaza baiboly dia noandevozina nandriny efajato taona ny zanak'Israely. Selon la Bible, les Israélites étaient en esclavage pendant 400 ans. Tamin'izany fotoana zany dia nataon'ireo Egyptiana nangidy mihitsy ny fiainan'ny zanak'Israely. À cette époque-là, les Égyptiens ont rendu leur vie vraiment amère. Tena fahoriana farantapony no niainan'izy ireo tamin'izany andro zany. Ils ont vécu beaucoup d'oppression à cette époque-là. Toy izao ny voalaza baiboly ao amin'ny Exodosy toko voalohany 10:12 sy ny 14. Voici ce que la Bible dit dans Exode chapitre 1, versets 13 et 14. Dia nampanompon'ny Egyptiana fatratra ny zanak'Israely ka nataony mangidy ny fiainany tamin'ny fanompona mafy dia tamin'ny feta sy ny briky mba ny fanompona rehetra any an-tsaha dia ny fanompona rehetra zay nampanomponina azy fatratra. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Ils leur rendirent la vie amère par de lourds travaux avec de l'argile et des briques, ainsi que par tous les travaux des champs. Il leur imposait toutes ces charges avec cruauté. Olon'Andriamanitra ny zanak'Israely Les Israélites sont le peuple de Dieu, kanefa indrisy fa zany tantarako aminareo zany no ny zavatra niainany nandritra ny taona maro. malheureusement, ils ont vécu toutes ces souffrances pendant plusieurs années. Dia raina nefa ny tompandriamanitra ry havanao. Mais que le Seigneur Dieu soit glorifié, bien-aimé. Dia raina tompandriamanitra satria nanokana fotoan'Andriamanitra mba mijeny sy anafahana an'ireo zanak'Israely. Que le Seigneur Dieu soit glorifié parce qu'il a réservé un moment pour délivrer les Israélites. Averiko indray hoe nanokana fotoan'Andriamanitra mba mijena sy anafahana an'ireo zanak'Israely. Je répète encore, Dieu a réservé un moment pour délivrer les Israélites. Ry fiangonana rehetra manarika ty fotoana ity. Chère Église qui assistait à ce culte, Misoran'Andriamanitra avokoa sika rehetra toka eto androany. remercions Dieu, nous tous qui sommes ici aujourd'hui. Misoran'Andriamanitra satria ampasahina ny olazako fa androany no fotoanan'Andriamanitra natao antsika rehetra. Remerciez Dieu parce que je le dis avec audace aujourd'hui, qu'aujourd'hui est le temps de Dieu pour nous tous. Fotoanan'Andriamanitra amonjenantsika. C'est le temps de Dieu pour notre vie. Fotoanan'Andriamanitra anafahanatsika. C'est le temps de Dieu pour nous délivrer. Fotoanan'Andriamanitra hitahinantsika. C'est le temps de Dieu pour nous bénir. Raisy hoe taona spécial ho antsika ty taona 2024 ity. Prenez comme un temps spécial pour nous cette année 2025. Ekeo amin'ny finoana zany rehetra zany. Acceptez cela avec foi. Fa raha mino anao dia anao hetsika lehibe ho antsika rehetra Andriamanitra. Parce que si tu crois, Dieu va agir pour toi. Araka ny nambarako tamintsika teo Comme nous avons annoncé tout à l'heure, no andevoziny Egyptiana nandritry ny efajato taona ny zanak'Israely. les Israélites étaient sous l'esclavage des Égyptiens pendant 400 ans. Fa rehefa tonga kosa ny fotoanan'Andriamanitra dia niteny teny toy izao ny tompandriamanitra tsy tony. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, le Dieu Tout-Puissant a dit ceci. Hoy izy tamin'ny Mosesy, Il a dit à Moïse, hoy izy tamin'ireo zanak'Israely, il a dit aux Israélites, efa hitako ny fahorian'ny oloko ao Egypta. j'ai vu la douleur de mon peuple en Égypte. Efa reko ny fitaranany noho ny ataony mpampiasa azy. J'ai entendu leurs cris à cause de leurs oppresseurs. Tena fantatro ny alahelony mahazo azy ireo. Je connais vraiment la douleur qui leur arrive. Noho izany, Pour cela, tapa-kevitra hoy Andriamanitra fa hidina ao Egypta. je décide, dit Dieu, de descendre en Égypte. Hidina ao Egypta ao amonjy sy hanafaka ny zanak'Israely olotra. Je vais descendre en Égypte pour délivrer mon peuple, les Israélites. Amonjy sy hanafaka azy ireo mba tsy ho andevoziny Egyptiana intsony. Je vais les délivrer pour qu'ils ne soient plus esclaves des Égyptiens. Ary aoriana ny famonjena sy ny fanafahana izay ataoko ho any zanak'Israely olotra.
et après la délivrance que je vais apporter à mon peuple, les Israélites, dia hitondra azy ireo ho any amin'ilay tany be fitahiana sy be fahasoavanao hoy ny tompandriamanitra. je vais les conduire dans le pays où il y a beaucoup de bénédictions, dit l'Éternel Dieu. eno tsara ke ny teny nataon'andriamanitra tamin'izany Exodus toko fahatelo andiny fafito sy ny fahavalo. Écoutez bien ce que Dieu a dit en ce temps-là dans Exode chapitre 3, versets 7 à 8. Aro Jehova, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko zay ny Egypta. Ary efa reko fitaranany no natao mpampiasa azy. Eny fantatro ny alahelony. Dia efa nentinao zao amonjy azy amin'ny tanany Egyptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'izay tany soso malalaka dia any amin'izay tany todradroa sy tantely any amin'ny tany Kananita sy ny Hitita sy ny Amorita sy ny Perizita ary ny Vita sy ny Jebosita. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Araka ny efa nambarako taminareo teo, Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, manana ny fotoanany ny tompandriamanitra tsy to. le Dieu Tout-Puissant a son temps. Tsy malasa aloha izy kanefa eto tsy tara. Il n'est pas en avance, mais il n'est pas en retard non plus. Matetika atao anatin'ity baiboly ity dia izay antrandratrany ny fiteniny hoe manana ny fotoanako ao. Souvent, nous voyons dans la Bible que Dieu dit « j'ai mon temps ». Noho izany ho antsika fiangonana toka eto, Alors pour nous qui sommes ici, mila manana faharetana isika miandra ny fotoanan'Andriamanitra io. nous devons avoir de la patience pour attendre le temps de Dieu. Dinio kelake ny nahazo andreto zanak'Israely Observez bien ce qui est arrivé aux Israélites. nandritra ny efajato taona no andevoziny Egyptianina ry zareo. Pendant 400 ans, ils étaient esclaves des Égyptiens. Dia mihevitra vianao fa tsy hitan'Andriamanitra mihitsy zany zavatra nanjony zanak'Israely zany tao anatin'ny efajato taona. Est-ce que tu crois que Dieu n'a pas vu ce qui est arrivé aux Israélites pendant 400 ans? Dia mihevitra vianao fa tsy hain'Andriamanitra mihitsy ny vavaka sy ny fitarainana nataony zanak'Israely nandritra ny efajato taona. Est-ce que tu penses que Dieu n'a pas entendu les prières et les cris des Israélites pendant 400 ans? Dia mihevitra vianao fa nanary ny olon'Andriamanitra tao anatin'ny efajato taona. Est-ce que tu penses que Dieu a abandonné son peuple pendant 400 ans? Ny valiny dia zao tsia. La réponse est non. Fa Andriamanitra kosa manana ny fotoanany. Mais Dieu a son temps. Dia toka tokoa aza fotoanan'Andriamanitra. Alors le temps de Dieu est arrivé. Nanapa-kevitra Andriamanitra ka dia nidina tao Egypta. Dieu a décidé de descendre en Égypte. Nidina tao Egypta izy mba hamonjy sy hanafaka ny zanak'Israely olony mba tsy ho andeviny Egyptianina intsony. Il est descendu en Égypte pour délivrer son peuple, les Israélites, pour qu'ils ne soient plus esclaves des Égyptiens. Noho izany niantso amin'ny Mosesy manokana Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Alors Dieu a appelé Moïse. Niantso amin'ny Mosesy izy mba ataony mpiara-miasa aminy. Il a appelé Moïse pour collaborer avec lui. Niantso amin'ny Mosesy izy mba ataony fitaovana hisolitiana azy hamonjy sy hanafaka ny zanak'Israely mba tsy ho andevoziny Egyptianina intsony. Il a appelé Moïse pour être un instrument pour le représenter, pour délivrer les Israélites, qu'ils ne soient plus esclaves des Égyptiens. Hoy ny tompandriamanitra tamin'ny Mosesy, Le Seigneur Dieu a dit à Moïse, ry Mosesy ô, Moïse, toka kehitriny ny fotoana aminjeko sy hanafahako ny zanak'Israely. le temps est arrivé pour que je délivre les Israélites. Koa dia miantso anao ary Mosesy mba ho mpiara-miasa amiko. Alors je t'appelle Moïse pour être mon collaborateur. Miantso anao ary Mosesy mba ho fitaovana eo an-tanako aminjeko sy hanafahako ny zanak'Israely. Je t'appelle Moïse pour être un instrument dans mes mains pour délivrer les Israélites. Ataoko efa kitsika ny Exodus toko fahatelo andimy fahasivy sy ny fahafolo. Lisons Exode chapitre 3, versets 9 et 10. Arakehitriny indro fitarainany zanak'Israely dia efa mety amiko sady efa hitako koa ny fahoriana zay ampahoriana Egyptianina azy. Andiny fahafolo.
koa avy ankehitriny ianao ry Mosesy irako ho any Farao hitondra an'izany Israely oloko hivoaka avy any Égypte. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Taorian'izay teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy izay Quand Dieu a parlé à Moïse, dia nanomboka nanao hezika lehibe Andriamanitra ho famonjena sy ho fanafana ny zanak'Israely. Dieu a commencé à agir pour délivrer et sauver les Israélites. Tena nanao hezika lehibe mihitsy ny Tompon'Andriamanitra. Il a vraiment agi puissamment. Fa zao ny voalaza ity Baiboly ity. Mais voici ce que la Bible dit. Na dia nanao hetsika lehibe azy Andriamanitra dia tsy afaka teo an-tany any Egyptianina ny zanak'Israely. Même si Dieu a agi puissamment, les Israélites n'ont pas pu sortir de la domination des Égyptiens. Tsy namotsitra andreo zanak'Israely mihitsy Farao sy ny Egypta rehetra. Pharaon et toute l'Égypte n'ont pas relâché les Israélites. Andao dia vakitsika ny Exodus 5:1-2. Lisons Exode chapitre 5, versets 1 à 2. 1 arao tsara nke voasoratra. Suivez bien ce qui est écrit. Ary rehefa afaka izany Mosesy sy Arona dia nakao amin'ny Farao ka niteny taminy hoe izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry Israely alefasy ny oloko mba hanao andro firavoravoana ho ahy any anefitra. Hatreo aloha. Exode chapitre 5, verset 1. Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Satria mpiara-miasa amin'Andriamanitra Mosesy sy Arona Parce que Moïse et Aaron étaient collaborateurs avec Dieu, dia nanaiky an'Andriamanitra izy roa lahy. ils ont accepté la parole de Dieu. Dia lasa nakany amin'ny Farao tamin'ny Pasahiny. Ils sont allés vers le Pharaon avec audace Ary niteny tamin'ny Farao niaraka tamin'ny herin'Andriamanitra et ils ont parlé à Pharaon avec la puissance de Dieu. hoe Andriamatoa Farao Ô Pharaon, avy alao ny zanak'Israely hanompo an'Andriamanitra araky ny teniny nataon'i Jehovah Andriamanitra. laisse les Israélites partir pour servir Dieu selon la parole de l'Éternel Dieu. Tena nilaza ny vaovao lehibe tamin'ny Farao niaraka tamin'ny herin'Andriamanitra Mosesy. Moïse a vraiment annoncé cette parole avec la puissance de Dieu. Fa saingy indrisy nandata teraky Farao. Malheureusement, Pharaon a refusé. Nambara amin'ny Farao fa tsy fantatra ny Jehovah Andriamanitra lazainareo zany. Pharaon a dit, je ne connais pas le Dieu dont vous parlez. Tsy tia lalany zany Jehovah Andriamanitra reo zany aho. Je ne sais rien de ce Dieu-là. Tsy ho afaka eo an-tanako zany ny zanak'Israely ho izy. Les Israélites ne partiront pas d'ici. Andao ke vakitsy ny 2 Exodus 5:5. Lisons verset 2 dans Exode chapitre 5. Fa ho Farao, iza moa Jehovah no ekeko teny andefasako ny Israely, tsy fantatra izay Jehovah ka tsy alefako ny Israely. Le Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. Tena nasehoan'ny Farao sy ny Egyptiana rehetra mihitsy fa tsy misy afaka mibaiko azy. Pharaon et les Égyptiens ont vraiment montré que personne ne peut leur donner des ordres. Dia ankoatran'izay indray dia izao ny zava-nisy. À part cela, voici ce qui s'est passé. Hoy Andriamanitra hoe tena miseho mafy mihitsy ity Farao ity. Dieu a dit que le Pharaon se montre vraiment têtu. Noho izany andefasako loza amin'ny karazany Farao sy ny Egyptiana rehetra. Alors je vais envoyer plusieurs fléaux sur le Pharaon et les Égyptiens. Zany loza izany no entiko hitsarana ny Egyptiana rehetra. Par ces fléaux, je jugerai tous les Égyptiens. Ary amin'ny alala zany loza alefako zany dia tsy maintsy amotsitra andreo zanak'Israely ny Egyptiana rehetra. Et à travers ces fléaux, les Égyptiens vont relâcher les Israélites. Kanefa na dia zany azy tsy nahoan'ny Farao ny loza nitranga. Mais malgré cela, le Pharaon s'en fichait de ce qui s'est passé. Ohatra tamin'ireo loza ireo ity. Par exemple, voici ce qui s'est passé. Nataon'Andriamanitra tonga ra ny rano taony eny, le rano fisotry ny Egyptiana rehetra. Dieu a transformé en sang l'eau que les Égyptiens avaient l'habitude de boire.
tsy nahita rano nosotroana nandritsy ny andro maromaro ny Egyptianina rehetra satria tonga rà le rano taony ely. Les Égyptiens n'ont pas trouvé d'eau à boire pendant plusieurs jours parce que l'eau est devenue du sang. Fantany tsara mihitsy hoe no le teny nataony Mosesy mpanompon'Andriamanitra no natokany rano taony ely lasa rà. Ils savaient bien que c'est à cause de la parole de Moïse que l'eau est devenue du sang. Fa tsy nahoan'ny Farao zany e. Mais le pharaon s'en fichait. Fa tady vahaolana hafa Farao mba ahafahany misotro rano. Mais le pharaon a cherché d'autres solutions pour pouvoir boire de l'eau. Tady aoriana indray dia nanapa-kevitra mihitsy Andriamanitra hoe andefa loza amin'ny karazany miisa 7 aho mba ho famonjena sy ho fanafana ny zanak'Israely oliko. Après cela, Dieu a décidé d'envoyer 9 fléaux pour délivrer les Israélites, son peuple. Kanefa na dia zany azy dia tsy votsitra teo am-pialatany Egyptianina mihitsy ny zanak'Israely. Mais malgré cela, les Israélites ne pouvaient pas être relâchés des mains des Égyptiens. Fa nasehon'ny Farao hoe tena mafy izy. Le pharaon a montré qu'il était vraiment puissant. Izany tantara zany ry havana malala dia manambara fa manao zay azony atao ihany koa ny devoly. Cette histoire, bien-aimée, exprime que le diable aussi fait tout son possible Mba hatokantsika olon'Andriamanitra taranaka teoriana tsy ho afaka amin'ny olana. pour que nous qui sommes le peuple de Dieu, de la descendance actuelle, nous ayons toujours des Mba problèmes. hatokantsika olon'Andriamanitra taranaka teoriana mba tsy ho voata. Pour que nous qui sommes le peuple de Dieu, de la descendance actuelle, nous ne soyons pas bénis. Raha ny voalaza amin'ny Baiboly ake no jerena dia zao hoe Si nous regardons ce que la Bible dit, natao afaka amin'ny olana amin'ny karazany isika no Jesosy Kristy. nous sommes faits pour être délivrés de toutes sortes de problèmes grâce à Jésus-Christ. Natao ho tahina raha miditra, natao ho tahina raha mivoaka tokantranontsika ihany koa isika. Nous sommes faits pour être bénis quand nous entrons et bénis quand nous sortons de notre foyer. Fa saky ny devoly manao zay azo atao mba tokantsika tsy hatsapa zany fahasoavana lehibe izany. Mais le diable fait tout son possible pour que nous ne ressentons pas cette grande bénédiction. Dia zao no teniko amintsika rehetra. Et voici ce que je vous dis à tous. Asa kivy zany ianao. Ne sois pas découragé, Asa miala amin'Andriamanitra zany ianao. n'abandonne pas Dieu. Ry havana malala manarika ty fotoana ity. Bien-aimés qui assistez à ce culte, Iverenantsika indray tantaran'ireo zanak'Israely. nous allons revoir l'histoire des Israélites. Rehefa hitan'Andriamanitra fa tsy namototra an'ireo zanak'Israely mihitsy Farao na dia efa notsarain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny loza maro isan-karazany azy. Quand Dieu a vu que les Égyptiens n'ont pas relâché les Israélites malgré tous les fléaux qu'il a envoyés, Loa zany tsy maintsy niditra tamin'ilay option faran'izay lehibe indrindra Andriamanitra. il a dû entrer à l'option qui était la plus grande. Hoy Andriamanitra hoe ny tanjoko tsy maintsy tanteraka. Dieu s'est dit, je dois réaliser mon objectif. Tsy maintsy afaka eo an-tany Egyptianina ny zanak'Israely oliko. Les Israélites, mon peuple, doivent être relâchés des mains des Égyptiens. Ary tsy maintsy tokako any amin'ilay tany be fitahina ry zareo. Et je dois les conduire dans le pays où il y a plein de bénédictions. Noho zany tamin'ity option lehibe indrindra ity dia nanome baiko any Mosesy ny tomp'Andriamanitra tsy to. Alors, pour cette très grande option, Dieu a donné un ordre à Moïse. Hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy manava Pasika ianareo. Dieu a dit à Moïse, célébrez la Pâque. Lazao ny zanak'Israely rehetra mba hanao Pasika izy. Dis à tous les Israélites de faire la Pâque. Ka toy zao sy toy zao avy no ataonareo amin'izany. Et voici ce que vous allez faire pour cela. Maka ianareo zanak'ondry anankiray tsy misy kilemy. Prenez un agneau sans défaut. Ary amin'ny andro 14 ariva dia vononareo zany zanak'ondry zany. Et le 11e jour, au soir, vous tuerez cet agneau. Dia alainareo ny rany ataonareo amin'ny tratoam-baravarana roa sy ataonareo amin'ny tolam-baravarana. Et vous allez prendre son sang et vous les mettrez sur les 2 poteaux de la porte et sur le linteau. Ary ny enan'izany zanak'ondry zany dia atono dia hoaninareo mandritry ny alina. Et vous allez rôtir cet agneau et vous le mangerez dans la nuit. Zao no tiako atokavana hoy ny tomp'Andriamanitra tsy to. Voici où je veux en venir, dit l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amin'ny alina
dia andeha hitetiny tanànany Egypta rehetra aho. Pendant la nuit, je parcourais le pays d'Égypte. Ho teteziko avokoa ny lavatrany rehetra ao Egypta. Je parcourais toutes les maisons qui se trouvent en Égypte. Fa rehefa mahita an'io raha io eo amin'ny tolambaravarana roa sy totombaravarana aho dia mandalo fotsiny ihany. Et quand je verrai le sang sur les 2 poteaux de la porte et sur le linteau, je passerai par-dessus vous. Zany raha zany no pirofo fa oloko no mipetraka ao amin'io trano io. Ce sang est la preuve que ce sont mon peuple qui habite dans cette maison. Fa ny trano tsy ahitako an'izany raha zany dia hidirako dia hovoloko ny lamatoa rehetra. Mais si je ne vois pas le sang sur la maison, j'entrerai dans la maison et je tuerai les premiers-nés. Eny hatramina trano eny hatramin'ny tranona biby aza ka tsy ahitako an'io raha io dia hidirako ary hovoloko ny voaloha teraky ny biby fiompy rehetra. Oui, même dans la maison des animaux, si je ne vois pas le sang, j'y entrerai et je tuerai le premier-né des animaux. Dia isaorana moa Andriamanitra fa nino amin'ny sesy sy ny teny nambara Mosesy ny zanak'Israely rehetra. Que Dieu soit remercié parce que les Israélites ont cru en la parole que Moïse a annoncée. Dia nanao arak'izay teny nataony Mosesy zay ny zanak'Israely rehetra. Et ils se sont conformés aux indications de Moïse. Ka rehefa tonga tokoa ny alina Et quand la nuit est arrivée, dia notantaran'Andriamanitra ny teny naloky ny vavana. Dieu a accompli les paroles de sa bouche. Zay trano tsy nahitana raha dia novolony ny lamatoa tao amin'izany trano zany. Dans les maisons où il n'y avait pas de sang, il a tué les premiers-nés qui s'y trouvaient. Eny hatrany amin'ny lampam-panjakana aza dia nidiran'ilay irak'Andriamanitra ka maty ny lamatoa ny Farao. Oui, même dans le palais du roi, l'exterminateur est entré et a tué le premier-né du pharaon. Eny hatrany amin'ireo trano misy mpanompo Farao aza dia nidiran'io irak'Andriamanitra io dia nivolony ny lamatoa rehetra tao. Oui, même dans les maisons où il y avait les serviteurs du pharaon, l'exterminateur est entré et il a tué les premiers-nés. Dia araky ny nambarako taminareo teo hatrany amin'ny trano misy ny biby fiompin'ny olona dia nidiran'Andriamanitra raha ohatra rehefa tsy nisy raha teo amin'ilay varavarana. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même dans les maisons où il y avait des animaux, il est entré quand il n'y avait pas de sang sur les portes. Ary vonony ny voaloteraka tamin'ilay biby. Et il a tué les premiers-nés des animaux. Fa tao amin'ireo zanak'Israely kosa dia azo lazaina hoe tsy nisy zava-doza nitranga. Mais chez les Israélites, il n'y avait aucun malheur qui s'est passé Satria nanao Pasika ry zareo. parce qu'ils ont célébré la Pâque. Satria nametraka ny raha teo amin'ny tao amin'ny tolambaravarana roa sy ny tatoambaravarana zareo. Parce qu'ils ont mis le sang sur les 2 poteaux de la porte et sur le linteau de la porte. Le Exodosy 12 no vakiana teo no mitantara an'izany rehetra zany. Cette histoire se trouve dans Exode chapitre 12 que nous avons lu tout à l'heure. Ka rehefa nataony zanak'Israely arabaky teny tokoa le Pasika, Et quand les Israélites ont célébré littéralement la Pâque, akory ny zava-mahagaga ry havana malalo. il s'est passé un miracle, bien-aimé. Fa tsy maintsy namototra ny zanak'Israely Farao sy ny Egyptianina rehetra. Pharaon et les Égyptiens ont dû relâcher les Israélites. Tsy maintsy namototra an'ireo zanak'Israely ry zareo. Ils ont dû relâcher les Israélites. Tsy niandry maraina Farao sy ny ekipany Ils n'ont pas attendu le matin, mais la nuit même. fa tamin'ny ala iny ihany dia niantso Mosesy sy Arona Farao. Cette nuit même, le Pharaon a appelé Moïse et Aaron. Dia hoy Farao sy ny ekipany tamin'ny Mosesy sy Arona, Pharaon et son équipe ont dit à Moïse et Aaron, mialay eto amin'ny taninay zao dia zao ianareo. sortez du milieu de notre pays tout de suite. Mialay eto amin'ny taninay fa maty izahay. Sortez de notre pays car nous sommes en train de mourir. Dia hoy Baiboly hoe nododosany mihitsy Mosesy sy ny Israely rehetra mba hiala tao Egypte. Et la Bible dit qu'ils ont vraiment pressé Moïse et Aaron pour qu'ils quittent l'Égypte. Zany tantara zany ry havana dia manambara fa misy herin'Andriamanitra magaga miasa ao amin'ny Pasika. Cette histoire, bien-aimée, raconte qu'il y a vraiment une puissance extraordinaire divine dans la Pâque. Andovaka itsika ny Exodosy 12 andiny fahatelopolo ka hatramin'ny andiny fa efatra amby telopolo. Lisons Exode chapitre 12, versets 30 à 34.
ary ny fo raha mbola alina farao dia izy sy ny mpanompony rehetra ary ny egyptianina rehetra fa nisy fidradradradrana mafy tany Egypta satria tsy nisy trano zay tsy nahafatesana dia napaka Mose sy Arona izy raha mbola alina ka nanao hoe mitsangana miala eto amin'ny vahoakako ianareo sy ny zanak'Israely ary mandehana ka manompo an'i Jehova araka ny nolazainareo ary ny ondra-manosinareo sy ny ombinareo dia etiko arak'izay efa nolazainareo ka mandehana fa mba tsofirano aho dia nandodona ny olona ny Egyptianina ka nampandeha azy faingana hiala tamin'ny tany satria hoy izy maty avokoa izay rehetra dia nety ny olona ny kobany voalena raha tsy mbola voaisy sy masirasira sy ny viliany fanaovana mofo voafe ao amin'ny lambany teny antsorony. Le pharaon se leva en pleine nuit, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait pas une seule maison où il n'y ait pas un mort. La nuit même, le pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites. Allez servir l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez votre petit et votre gros bétail, comme vous l'avez dit. Allez-y et bénissez-moi. Les Égyptiens poussaient le peuple. Ils étaient pressés de le renvoyer de leur pays, car ils se disaient: Nous allons tous mourir. Le peuple emporta donc dans sa patte, avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les portèrent sur leurs épaules. Riavana malala manarty fotoan-dehibe ity Bien-aimés qui assistaient à ce grand culte, arak'izany tantara zany selon cette histoire, dia misy herin'Andriamanitra mahagaga ny Pasika. il y a une puissance divine extraordinaire Misy dans la Pâque. herin'Andriamanitra tsy azo favalo misy herin'Andriamanitra tsy azo favalo toerina ny Pasika. Il y a une puissance divine que l'ennemi ne peut pas s'y opposer dans la Pâque. Arabaka teny mitondra famonjena sy fanafahana ny olon'Andriamanitra ny Pasika. La Pâque apporte littéralement la délivrance pour le peuple de Dieu. Akoatr'izany ihany koa mitondra fitahina sy fahasoavana be ho an'ny olon'Andriamanitra ny Pasika. À part cela, la Pâque apporte une grande bénédiction pour le peuple de Dieu. Tena arabaka teny mitondra fitahina sy fahasoavana lehibe ho an'ny olon'Andriamanitra ny Pasika. C'est vraiment littéralement que la Pâque apporte une grande bénédiction et une Andao grande fakitsika. bienfait pour le peuple de Dieu. Ny Exodus 12 manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 5 Lisons Exode chapitre 12, versets 33 à 36. io teny fakitsika io no manam-pirofo hoe misy herin'Andriamanitra mahagaga miasa ao amin'ny Pasika. Cette parole de Dieu prouve qu'il y a une puissance extraordinaire divine dans la Pâque. Raha mbola alina ny andro ny Baiboly Pendant la nuit, dit la Bible, 10 verset 33, dia nandodina ny olona ny Egyptianina ka nampandeha azy faingana hiala tamin'ny tany satria hoy izy maty avokoa izay rehetra. Dia nety ny olona ny kobany voalena raha tsy mbola voaisy masirasira sy ny viliany fanavamofo voafe tao amin'ny lamany teny antsorony. Ary ny zanak'Israely nanao araka teny Mosesy ka nangataka firavaka volafotsy sy firavaka volamena ary fitafiana tamin'ny Egyptianina. Ary natao Jehova nahita fity teo amin'ny Egyptianina ny olona ka nomendreo azy izay nangatany ka dia nifoanany ny Egyptianina. les Égyptiens poussaient le peuple. Ils étaient pressés de le renvoyer de leur pays, car ils se disaient: Nous allons tous mourir. Le peuple emporta donc sa patte avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les portèrent sur leurs épaules. Les Israélites se conformèrent aux indications de Moïse et demandèrent aux Égyptiens des objets en argent et en or, ainsi que des vêtements. L'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens qui répondirent positivement à leurs demandes. Ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens. Araka ny voalazany 10 sy 5 teo, Selon ce qui est écrit au verset 35 et 36, rehefa niala tao Egypta ny zanak'Israely rehetra quand tous les Israélites ont quitté l'Égypte, dia nivoaka ny Egypta niaraka tamin'ny fitahina lehibe tena lehibe. ils sont sortis de l'Égypte avec de grandes bénédictions. Satria tantaran'ny Baiboly
fa tonga daholo ny egyptianina rehetra nitondra vola fotsy sy volamena dia nomeny ho an'ireo zanak'Israely. Parce que la Bible raconte que tous les Égyptiens sont venus pour apporter des objets en argent et en or pour les Israélites. Ary tonga ihany koa ny egyptianina rehetra nitondra fitafiana sarobidy amin'ny karazany dia nomeny ny zanak'Israely. Et tous les Égyptiens sont aussi arrivés pour emmener des vêtements précieux de toutes sortes. Ils l'ont donné aux Israélites. Rehefa nodiniko ny baiboly dia tahako izao no fahatsapako azy. Quand j'ai observé la Bible, voici ce que j'ai compris. Nandritsy ny efajato taona tsy nandray na inona tamin'ireo egyptianina ny zanak'Israely fa tena hoe nanompo toy ny andevo. Pendant 400 ans, les Israélites n'ont rien reçu de la part des Égyptiens, mais ils ont servi comme des esclaves. No zany nanapa-kevitr'Andriamanitra hoe ny karaman'ireo zanak'Israely nandritsy ny efajato taona dia tsy maintsy omeny ny egyptianina azy ireo amin'izareo mivoaka ny tanànan'ny Egypte. Alors Dieu a décidé que le salaire des Israélites pendant ces 400 ans, les Égyptiens doivent leur donner quand ils quitteront l'Égypte. Zany no antony natokany egyptianina tsy maintsy nanapa-kevitra hoe omena volafotsy sy volamena ary fitafiana maro samihafa ny zanak'Israely rehefa andeha ho any amin'ny tany izay hitondran'Andriamanitra azy. C'est pour ça que les Égyptiens ont donné des objets en argent et en or et des vêtements aux Israélites quand ils ont quitté le pays. Mampahery anareo rehefa namalala fa manana fomba fiasa magaga tahaka izany io Andriamanitra izay tompontsika io. Je vous encourage, bien-aimés, que le Dieu que nous servons agit de cette façon extraordinaire. Tsaroako rehefa aminanina nampiton'Andriamanitra Joela-paminany Je me souviens de la prophétie que Dieu a donnée à son prophète Joël. fa honerin'Andriamanitra faty antoka rehetra nahazo antsika hatramin'izay. Que Dieu va compenser toutes les pertes que nous avons eues auparavant. Tsy apositsika atoato dia andray zavatra lehibe avy amin'Andriamanitra ianao. Tu vas recevoir de grandes choses de la part de Dieu. Ho tantaran'Andriamanitra ny voalasan'ny Korintianina Dieu va réaliser ce qui est écrit dans Corinthiens. hoe ireo zavatra tsy mbola hitan'ny masonao tsy mbola reny sofinao nanitry taomponao no efa namboarin'Andriamanitra omenanao. Que ce que l'œil n'a pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est pas entré dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a réservé pour toi. Tahaka izay fa nataony tamin'ireo zanak'Israely no ataony amintsika amin'ity taona ity. Ce qu'il a fait aux Israélites, il va le faire pour nous cette année. Zany no antony matoka miteny aminareo hoe reste ity taona 2025 ity ho taona tsara indrindra ho antsika. C'est pour ça que je vous dis, prenez cette année 2025 comme la meilleure des années pour nous. Marina fa mafy ny zavatra nantalovanao omaly afaka omaly sy tany aloha tany. C'est vrai que tu as traversé de grandes épreuves auparavant, Fa misaotra n'Andriamanitra isika fa tonga ankehitriny fotoana spécial natao aminjena sy hanafanantsika. mais nous remercions Dieu parce que le temps spécial maintenant est arrivé pour qu'il nous délivre. Ary fotoana spécial ihany koa hitahina antsika fiangonana. C'est un temps spécial pour qu'il bénisse son Église. Ry fiangonana rehetra manaritra ity fotoan-dehibe ity. Chère assemblée qui assistez à ce grand culte, Nitondra famonjena sy fanafahana ho an'ireo zanak'Israely ny Pasika. la Pâque a apporté une délivrance aux Israélites. Kanefa zanak'ondry, zanaka biby no natao Pasika tamin'izany fotoana izany. Et pourtant, à cette époque-là, c'est un agneau qu'ils ont utilisé pour la Pâque. Ny tiako ambara amintsika zany ny Pasika izay nataon'Andriamanitra ho antsika tateoriny dia mahery lavitra no zanak'ondry tamin'ny zanak'Israely. Ce que je veux dire, c'est que la Pâque que Dieu a réservée pour nous maintenant est plus puissante que la Pâque des Israélites. Eno tsara zao tantara izao. Écoutez bien cette histoire. Tahorinany fahalavon'ny Adama sy Eva. Après la chute d'Adam et Ève, Marina fa nalahelo be Andriamanitra tamin'izany. c'est vrai que Dieu était très déçu en ce temps-là, Fa saika nanapa-kevitra kosa izy tateoriny mais il a décidé plus tard. fa hamonjy sy hanafaka zanak'olombelona tsy hoe ho an-tanany diavoly intsony. Qu'il allait sauver et délivrer les humains des mains du diable. Tahorinany fahalavon'ny Adama sy Eva matsy dia niraisiny diavoly an-tanana ny zanak'olombelona rehetra sy ny taranana. Parce qu'après la chute d'Adam et Ève, le diable a mis entre ses mains les humains et toute sa Niraisiny descendance. diavoly an-tanana ity zao tontolo zao ity.
Le diable a pris dans ses mains le monde entier. lasa izy no manapaka an'izao rehetra izao. C'est lui qui a dominé le monde. Fa no fahasoavan'Andriamanitra kosa Mais par la grâce de Dieu, dia tapa-kevitra Andriamanitra ny hamonjy sy ny hanafaka zanak'olombelona tsy hoe ho an-tanany devoly intsony. Dieu a décidé de sauver les êtres humains qui ne soient plus dans les mains du diable. Tapa-kevitra ihany koa Andriamanitra ny hamerina miloniny ny zavatra rehetra momba antsika zanak'olombelona. Dieu a décidé de restaurer toutes choses concernant les êtres humains. Zany no antony natokan'Andriamanitra nanapa-kevitra hoe omeko ny zanako natokako. C'est pour cette raison que Dieu a décidé de donner son Fils unique. Ary omeko ho atao sorona eo ambony azo fijaliana. Il l'a donné en sacrifice à la croix. Omeko ho atao pasika eo ambony azo fijaliana. Je vais le donner pour être la Pâque sur la croix. Zany no antony natoka Paoly apôstôly ny teny hoe voavony Kristy pasika ho antsika. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit que Christ a été crucifié et qu'il est notre Pâque. Refeko na manarika ity fotoana ity. Chère assemblée qui assistait à ce culte, Raha mihinana fa zanak'Andriamanitra Jesosy. si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, Raha mihinana fa tompo natao hotom-pona Jesosy. si tu crois que Jésus est fait pour être notre Seigneur, Raha mihinana fa efa natao pasika tao ambony azo fijaliana Jesosy. et si tu crois qu'il a été fait notre Pâque à la croix, Raha efa nandray a Jesosy natao pasika mitoetra ao anatinao ianao. si tu as déjà reçu Jésus et qu'il est la Pâque qui est en toi, Ary raha mihinanao fa Jesosy no fototra famonjena sy ny fanafahana. et si tu crois que Jésus est la base du salut et de la délivrance, Raha mihinanao fa Jesosy natao pasika no fototra fitahiana sy ny fandresena lehibe. si tu crois que Jésus, qui est notre Pâque, est le fondement de la bénédiction et de la puissance, Raha mihinanao fa zao taona 2025 zao no fotoana n'Andriamanitra ho antsika rehetra. si tu crois que cette année 2025 est l'année de Dieu pour nous tous, Azo antoka ry havana fa vovojo fanahinao. c'est assuré, bien-aimé, que ton âme sera sauvée. Ary ho averin'Andriamanitra miloniny ny fiainantsika rehetra araka ny programman'Andriamanitra tany am-boalohany. Et Dieu va restaurer toute notre vie selon son plan à l'origine. Ambony zany rehetra zany Par-dessus tout cela, ianao le olona resy fahiny amin'ny anara Jesosy ho ataon'Andriamanitra mpandresy noho ny pasika. au nom de Jésus, Dieu va te bénir pour la Pâque. Ianao lay nahatra fahiny ary mangataka vao mihinana ho ataon'Andriamanitra olona voatay ianao noho ny pasika. Toi qui étais pauvre auparavant et qui demandais toujours avant de manger, Dieu va te bénir grâce à la Pâque. Ary mino aho Et je crois, ary tiako bahino ianareo et je voudrais que vous croyiez fa aussi amin'ity taona ity que pour cette année, dia ho tsapantsika rehetra amin'izay nous allons tous ressentir fa tena taranaka Abrahama isika. que nous sommes la descendance d'Abraham. Taranaka Abrahama mendrika no tahiny Nous sommes la descendance d'Abraham. pour être ataon'Andriamanitra bénis. tsapantsika. Et Dieu nous bénit. Fa saky ny tefikasana tahaka ny Isaka isika. Nous sommes la descendance d'Abraham comme Ho Isaac. ho tahina tahaka ny Isaka arabaky teny. Nous allons être bénis littéralement comme Isaac. Ho tanteraka amin'izay mino ane zany. Cela va se réaliser pour tous ceux qui croient. Ry fiangonana manarika ty fotoan-dehibe ity. Chère assemblée qui assistait à ce grand culte, Misy herin'Andriamanitra magaga miasa ny pasika. il y a une puissance divine extraordinaire dans la Mino Pâque. an'izany ianareo. Croyez en cela. Mino an'izany ianareo. Croyez en cela. Fa ny olana nefa dia ity. Mais voici le problème. Tao amin'ny devoly ny olona, tao amin'ny devoly ny fon'ny olona sy ny sain'ny olona mba hanamaivana ny pasika. Le diable incite les gens à sous-estimer la Pâque. Tao amin'ny devoly ny fon'ny olona sy ny sain'ny olona mba hanadino an'ilay pasika. Le diable incite le cœur des gens et les pensées des gens pour qu'ils oublient la Pâque. Tena fantatsy ny devoly ake fa misy herin'Andriamanitra magaga ny pasika e. Le diable sait bien qu'il y a une puissance divine extraordinaire dans la Pâque. Fantany tsara mihitsy ny zava-nisy tany Egypta tamin'ny andron'ireo zanak'Israely. Il sait très bien ce qui s'est passé en Égypte au temps des Israélites. Fantany tsara hoe Farao dia lehilahy manana ny heriny. Il savait très bien que Pharaon était très puissant. Fa saky n'ilay pasika nataon'ireo zanak'Israely dia tsy maintsy namotsitra an'ireo zanak'Israely ry zareo. Mais que grâce à la Pâque des Israélites, ils ont dû relâcher les Israélites. Fantatry ny devoly tsara ihany koa fa Jesosy ilay natao pasika.
Le diable sait très bien aussi que Jésus, qui est notre Pâque, dia misy herin'andriamanitra magaga miasa. qu'il a une puissance extraordinaire en lui, Herin'andriamanitra tsy voatotry ny devoly mihitsy. une puissance divine auquel le diable ne peut pas s'opposer. Fatotry ny devoly tsara mihitsy ny nanjo azy rehefa natao pasika Jesosy. Le diable sait très bien ce qui lui est arrivé quand Jésus est devenu notre Pâque. Fatotry ny devoly ihany koa ny fahasoavana voman'Andriamanitra ho an'ny olona mino a Jesosy natao pasika. Le diable sait aussi la bénédiction que Dieu a réservée à tous ceux qui croient en la Pâque qui est Zay Jésus. no ato matoka ny devoly miezaka manelingelina ny fotsika sy ny saintsika mba hanamaivana ny pasika. C'est pour ça que le diable fait tout pour faire vaciller notre cœur et nos pensées pour que nous sous-estimons la Pâque. Ataony zay atokany vahoakan'Andriamanitra teoriana mba hanadino mikasany amin'ny pasika. Il fait tout son possible pour que nous oublions ce qui concerne la Pâque. Andorika efa kitsika ny Hébreu toko faharoa andimy fefatra ambin'ny folo hoe Lisons Hébreux chapitre 2, verset 14. fatotry ny devoly tsara io teny io. Le diable connaît très bien cette parole. Faraka io teny io dia voarigany zareo no Jesosy natao pasika. Selon cette parole, ils sont détruits à cause de Jésus qui est notre Pâque. Resy zato isan-dato eo zareo no Jesosy natao pasika. Ils sont vaincus à 100% grâce à Jésus qui est notre Pâque. No zany miantso antsika rehetra manomboka amin'ity androandroany ity. C'est pourquoi je vous exhorte tous aujourd'hui, Omelanjany amintsika ny amin'ny Jesosy natao pasika. donne de la valeur à Jésus qui est notre Pâque. Isika mivavaka ianao À chaque fois que tu pries na mipetrapetraka any amin'ny toerana mangigina any ianao ou que tu t'assieds dans des lieux secrets, dia aoka hitodika amin'Andriamanitra ianao. tourne-toi vers Dieu. Sainitsainy amin'ny Jesosy natao pasika. Pense à Jésus qui est notre Pâque Ary aoka hisokatra ny vavanao et que ta bouche s'ouvre. hoe Jesosy io mino anao natao pasika aho. Que Jésus, je crois que tu es ma Pâque. Manaiky anao natao pasika aho. J'accepte que tu es la Pâque. Mitoera tao anatiko anao Jesosy ao. Demeure en moi, Jésus. Fanampy izay manana finoana À part cela est la foi. fa no Jesosy natao pasika Que Jésus qui est notre Pâque, itsy maty tantara-piainanao. ta vie va basculer. Ho hitanao ny herin'Andriamanitra magaga miasa Tu fiainanao. vas voir la puissance extraordinaire de Dieu. Nandiny devoly nandritry ny taona maro Pendant plusieurs années, fa manomboka amin'ity pasika karazaintsika ity kosa le diable l'avait dominé, mais pendant cette Pâque-ci, matoky fa itsy maty tantara-piainanao. et la foi que ta vie va basculer. Zay rehetra minona zany dia katana hiteka sady Que irokoraka tous mafy ceux qui be. croient en cela acclament très fort. Ataovy mafy ny tehaka. Acclame très fort. Jesosy, Jésus, Jesosy, Jésus, tia anay, qui nous aime, momba anay, qui est avec nous mandrakizay, pour toujours. sady zany ve. N'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Ataovy liteka ndray mandeha. Acclame très Arano fort. rokoraka. Pousse tes cris de joie. Alléluia. Alléluia. Ndao hivavaka isika. Nous allons prier. Dia mivavaka ataonao dia vavaka fanamafisanao hoe mino an Jesosy ho natao pasika ao. La prière que tu vas faire est une prière où tu vas confirmer Ary que tu ekeko crois que hitoetra Jésus atao est anaty ta Pâque, Jesosy natao pasika. que tu acceptes que Jésus demeure en toi. Ka manomboka amin'ity pasika indray mandeha ity Et à partir de cette Pâque-ci, dia tsy maintsy ho vonjena sy ho hafan'Andriamanitra ao. Dieu va me délivrer et me sauver. Tsy maintsy ho tahina sy hasoavin'Andriamanitra ao. Dieu va assurément me bénir Ary tsy maintsy mandresy ao. et je serai victorieux. Andao azy hivavaka daholo tsika rehetra. Nous allons tous prier. Ny mpitarika fiderana tonga dia maka toerana. Le groupe de louanges peut Samy prendre mivavaka place. izy. Nous allons Asandrato tous avy ny prier. feonao. Élève ta foi vers le Seigneur. Samy mivavaka isika rehetra. Continuons à prier. Manaova défi toeriny devoly. Fais un défi pour t'opposer au diable. Tena toeriny devoly. Oppose-toi au diable. Aza vela pirorosanao zany izy. Ne le laisse pas te faire hésiter, Fa mino fa misy herin'Andriamanitra magaga miasa ao amin'ny pasika. mais crois qu'il y a une puissance extraordinaire de Dieu dans la Pâque. Asandrato mivavaka ao. Élève ta prière. Ary toera vetrany devoly. Oppose-toi au diable. Samy mivavaka tsika rehetra. Continuons tous à prier. Noho i Jesosy natao pasika Grâce à Jésus, notre Pâque,
andao samy ilobavy isika ka hiteny hoe rifa na ratsy rehetra miala eto anatrehana ianareo. Allons tous dire, esprit mauvais, sortez de nous, miala ao an-tranonay ianareo, sortez de notre maison, miala amin'izay zavatra ataonay ianareo. sortez de tout ce que nous faisons, Zao dia zao ihany tsy maintsy mandeha. sortez de nous. Tohizo ny fanliana andrefany ratsy. Continue à t'opposer aux esprits mauvais. Miteranao andriamanitro falehibe falehibe miteranao. Samy mira amin'ny fony ray matory. Chantez de tout votre cœur. Falehibe ianao. Que Dieu éclate. Miteranao Jesosy. Magaga ianao. Magaga ianao. Miteranao fanahy masina. Mahery ianao. Mahery ianao. Dia satria efa mandeha be ny fotoana, andao isika iroso hitondra ny ampahafokarena sy ny fanatitra ho an'ny asan'Andriamanitra. Comme le temps passe très vite, nous allons maintenant passer à la dîme et aux offrandes. Anao iry isika rehetra anatin'izay tonga dia mandroso ianareo izay hitondra ny ampahafokarena ety anoloana. Nous allons faire un chant et vous pouvez avancer, vous qui apportez la dîme devant. Dia tatazana eny toerana fanatitra mazatra. La collecte sera sur place. Andao ary mandroso tompoko anao iry isika. Vous pouvez avancer.
Jate bala sani, jati maste ani, elu matane.